tianao Andriamanitra, tena zay tianao rehetrarehetra mihitsy. Fa so anao mieritreritra mizatra tianao dia tsy tanteraka ilay izy dia lasa miferitraina ianao. Fa rehefa mitena an'Andriamanitra ataovy izay tianao dia tena ataovy, dia tena meo azy tokoa ny alalana. Tsy voatery mahafinaritra anao iny, tsy voatery mety amin'ny circonstance rehetra andrasanao iny, fa rehefa tiany dia mety, dia aleo izy anao azy. Amen. Araka ny lesahana tao hoe tsy manao ezaka tsika, tsy misy effort ataontsika, fa rehefa nanolotra ny fiainantsika tamin'Andriamanitra izy dia azy ny fanapa-kevitra, anazy ny fonao, anazy ny masonao, anazy ny fiainanao, anazy ny asanao, ankoatran'izay manao asa tsy mety. Alleloia. Zao raisosary an-tsaina ane Andriamanitra zany efa niteny vita dia anao mbola miezaka ihany misy zatra mbola tiako atao, dia le zatra efa vita n'Andriamanitra nikitikitianao indray, dia miova endrika indray iny, miova natiora indray le zatra efa vita efa Andriamanitra zany efa nandany andro hoe ataoko an'izao fiainan'ito zanaka ito, karakaray ito, hoentiko makany Ambotsirohatra aloha ito, dia avao midina eny an-tany mena dia makatsy dia kitikitianao zay lalan'izay, dia nefa rano anao lasa nisotro nefa tsy hany ny tokony andehananao. Le zavatra efa vita lamina tsara hoe ny fiafarany ty zanako ty dia aty amin'ity toerana anankiray ity, dia kitikitianao le izy, aloha zahanao azy, aloha ampiko kely fa ohatrany tsy mety le nataon'Andriamanitra, ohatrany tsy ampy tsara, zany hoe manana fahendreny atao amiko mifanamasina teneninao daholo ty rehetrarehetra ty, nefa sainao ihany mandeha dia kitikitianao zavatra efa vita n'Andriamanitra. Dia ohatrandreny hoe manao puzzle, efa sahirany ery izy nandany an'le puzzle, nanao an'le puzzle dia efa vita tsara, kitianao indray, tsy hitantsony indray nakaiza le sisiny teto, nakaiza le reto do tsy andany andro tsony, fotoana zao. Amen. Aza manimba zavatra, aza manimba zay efa nalamin'Andriamanitra, aza manakorotana zay efa mivitainy. Mba eritreretony ny zavatra nandanin'Andriamanitra fotoana ny karakarainy, niondrika izy, nijery izy, mety nanao tsikolo batity izy, tsy haiko zay nataony tany, mety zay no nampisy an'ireny ororo-tany tsy naindray ireny rehefa misy nanao tsikolo batity Andriamanitra. Efa nanao zay rehetrarehetra tokony natao izy, dia kitikitianao indray le zavatra ataony, na raha acceptena fotsiny hoe tena mety ty Andriamanitra, dia tsara Jesosy, tsara Jesosy, alleloia. Miverena aingana ianao hanahaka azy. Apôstôly Paoly nefa nanentana antsika manahafa ozy izy tokony nanahafako an'i Kristy, fa tsy hoe manahafa tahaka an'izay nataoko rehetrarehetra hatramin'izay, fa le module anankiray le hitovizako amin'Andriamanitra iny tokony arahanareo, fa fantatro ny atsarany dia mba manentana anareo ataovy ohatran'iny koa. Alleloia. Tadidio fa Paoly niazakazaka tsy nitovy amin'ny apôstôly rehetra, men'Andriamanitra fahafahana manokana izy, tsy hoe ny azy ny tsara be na ny azy nina, fa nyotra, misy zavatra nyotra tao anatiny. Dia tamin'izy Saoly dia tadidio fa rehefa mifanena tamin'Andriamanitra izy dia novain'Andriamanitra ny endriny aloha, dia avy eo novaina ny anarany. Fa ny endriny aloha novaina hoe mety amiko ty Saoly ty, fa ho amboariko aloha ny endriny. Dia rehefa nitovy endrika tamin'Andriamanitra amin'izay izy dia novainy ny anarany dia nampiasainy. Afaka ataon'Andriamanitra an'izany keo ianao. Tsy hoe manomboka androany dia hitady hevitra anarany iza reny ataoko anarana vaovao hoe iza reny, raha ohatra ny naniry an'izany ataoko Chantal ny na ohatra, tsy haiko miteniteny foana, fa Bernadette foana anaranao ohatra, tsara le Bernadette, misy an'izay zao eto, fa mba hovaiko Chantal satria mba iny mba zainina kokoa, mba lamody, mba atony tian'Andriamanitra hovaina. Amen. Nijoro apôstôly Paoly dia rehefa nijoro izy dia hozy izy hoe tena ny sain'i Kristy mihitsy no ato anatika. Azotsika ve zany? Dia fanontaniana mipetraka raha dia hoe raha manoloana zavatra anankiray mety tsy apoizina ianao,
na maniny loatra ny zavatra anankiray tsy nandrasanao anao dia inona ny réaction anao? Mbola ny sain'i Kristy ve ny ao anatinao? Rehefa misy zavatra hitanao dia mitovy réaction amin'Andriamanitra ve anao sa ny réaction anao mbola mameno anao? Raisina ohatra ane Jesosy ane tadio fa tamin'izy ny kapohana narary izy satria niditra nofo izy dia tsapany le marary. Dia tamin'ny fotoana anankiray ozy izy dia tena ozy izy tamin'Andriamanitra rainy hoe ray ao esory amiko ty kapoaka ty. Matoa izy miteny hoe esory amiko le kapoaka dia marary le izy. Fa ahoana ozy izy rehefa avy eo? Aoka sitraponao ny atao fa tsy ny anahy. Dia ianao ve afaka manao an'izany koa androany? Mety hoe marary ianao, dia inona no ataonao? Tantarainao amin'ity olona rehetrarehetra ty, za reto marary a. Zay olona hitanao dia marary a. Dia menimenina ianao hoe za efa nihinana zao, nihinana fanafody, nihinana zilorika, nihinana tsy haiko inona intsony izay fanafody ana. Fa marary a, menimenina tahaka ninona. Zay ve ny nataon'i Jesosy? Rehefa tsy izay ny réaction-n'i Jesosy dia miverena. Andriamanitra ihany no tantarainy hoe tena enjany ity kapoaka ity fa zao zay tianao atao e. Mety marary ianao, mety misy olana miseho amin'ny fiainanao, aza menimenina zay nampisy olana teo amin'ny fiainanao fa tonga dia mitodiana amin'Andriamanitra. Zay tianao rangaha atao fa tena tsy haiko migérer an'ity e. Amen. Ty zanako ty manahirana, tsy haiko mitantana an'ity fa za zao tsy menimenina, tsy ho tantaraiko amin'ny ray tapo amiko daholo hoe tena le neveu nareo na le nièce nareo ne tena tsisy azo anaovana azy e. Tsisy tsy malala ny lakozia anatiny amin'ny fiainanao. Toetra anatiny ilaina fa tsy lakozia anatiny avoaka. Amen. Todia amin'Andriamanitra tahaka nataon'i Jesosy satria tsika mitovy endrika aminy. Afaka tenenina mihitsy izy hoe enjany ity. Tena enjany ity mitranga amiko ity fa zao za tsy menimenina. Za tsy taraina fa zao misy zavatra tianao atao dia ataovy ary. Je te laisse faire. Ataovy izay mety aminao. Satria za tsy hahafe an'ity mihitsy, tsy voagereko mihitsy ty, ataovy izay tianao atao. Amen. Mianara ny toetran'i Jesosy. Dia hoana ozy izy eo amin'ny Matteo 7:20. Ento ozy izy ny zioka ka mianara amiko fa malemy fanasy tsy miavina poa. Zany ianarana reto. Mety mbola misy tsy vita le izy fa mianara. Zay ny mahatonga ny sekoly. Mianara zay toe-pon'Andriamanitra. Andriamanitra dia teny dia andaontsika andinika ny teny alohan'ny andiniantsika ny tenantsika. Andao dininina aloha ny tian'Andriamanitra hiaviana momba ny fiainantsika, dia avy eo tsika ao aorianan'izay mandinika ny tenantsika hoe mety amiko ve zay, tanteraka amiko ve zay, inona mbola tsy mety dia amboariko mba hitovizan'ny endrikay mianaka. Alleluia. Rehefa tsy hitanao aminao Andriamanitra dia dinio ny tenanao. Ozy izy eo amin'ny Korintiana 2:7-15 amin'ny anaran'i Jesosy, dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoany ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Amen. Minao fa tsisy olona ny lavin'Andriamanitra eto. Amen. Dikan'izay manana programa tsara Andriamanitra ho anao. Mety ho avinao io, mety ho fiainanao io, lasa ny an-danitra tsika rehefa tonga ny fotoana. Amen. Tena lasitsika e. Lasa zao. Vonina ve ianao? Vonina. Alleluia. Tadidio fa mampahazo aina an'Andriamanitra ny toetrany ao anatinao. Tena mahazo aina Andriamanitra raha vao misy toetrany hitany ao anatinao. Amen. Romanina 9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo
no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahala maro izy izay fantany ataovy izay ahafantaran'Andriamanitra anao. Efa mbara amintsika eto foana ovay ny motivation antsika aza miezaka ntsony amin'izao hoe hitady an'Andriamanitra fa mieza ho hitan'Andriamanitra. Amen. Mieza ho hitan'Andriamanitra à travers an'ilay endrik'Andriamanitra ao anatinao. Fa Andriamanitra ve dia tsy nahitany Adama sy Eva tamin'izy le niafiny? Hitany. Fa tsy miteny izy fa satria tsy misy zavatra tsy mikolla ntsony entre zareo. Tsy hitany ntsony le namoronany any Adama sy Eva, tsy tazany ntsony dia ohatrany tsy hitany ntsony tao amin'ilay Saheteny izy roa. Fa ny tena marina ataovy izay ahitan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny toetranao. Amen. Alleluia. Ataovy mahazo ain'Andriamanitra satria izao tia ny ahazo aina koa ianao. Tsy izy ireny mahazo aina fa ianao mikorotam-belona amin'ny fiainanao. Tsy izany Andriamanitra. Ny projet an'Andriamanitra amintsika dia Jeremia 29:11 haitsika tsara izay. Fiadanana ny projet an'Andriamanitra aminao. Satria izy mahazo aina dia tia ny ahazo aina koa ianao, dia tia ny aina ampiadanana ianao. Dia rehefa niteny izy tamin'ny andron'ny Jeremia hoe projet de paix, fiadanana ny tia ny hito aminao. Dia rehefa mbola tsy azonao tsara ilay izy dia rehefa alohan'ny angan'i Jesosy dia hozy izy koa Jesosy hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako aminareo. Ny dikan'izany ao anatinao ilay fiadanana. Avoay ilay izy. Aza mikorotana. Amen. Amen. Amarana antsika satria tsika mila miala eto amin'ny valo sasany. Mila tsisy hita eto ntsony tsika fa tonga dia miaraka amin'ny Jesosy mandehandeha indray. Alleluia. Tandremo. Tandremo fa sao dia voavita tsika. Fa misy zahatra efa nilazainy hoe izao nitranga any aparany. Haitsika daholo ngamana. Ina nitranga any aparany. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Tsy vakiako ilay izy fa ao anatin'io dia voalaza tsara hoe izao nitranga any aparany. Hitanao ny programan'ny devoly. Ilay any aparany azy ny problema fa tsy ilay ny an-dalana. Avelany aomby ianao, avelany mandehandeha na aiza izay tianao alehanao, misy zatra tiadiavinao eto amin'ity tany ity mety ho azonao. Tsy izany ny probleman'ny devoly. Fa ny probleman'ny devoly dia ianao mitady tovy endrika aminy any aparany. Raha vao mitady tovy endrika amin'Andriamanitra ianao any amin'ny farany dia tsy tiany izay. Dia aleona ianao variana eny an-dalana. Mety mangataka zavatra ianao. Dia Andriamanitra manome mamaly, fa izy koa tia hamaly. Izy koa tia hanome anao hoe tia ohatrany zavatra tiany be ty zavatra ty. Ameko koa izy. Tandremo. Tandremo. Farany Hébreo toko 12 andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy vakiako amin'ny teny mandry, tsika moa zany ahoana zany teny mandry dia soramandry. Dia hoe fananarana ampatanjaka ny sainy malemy finoana sy ampaharitra azy. Ny anaran'i Jesosy koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokanana napetraka eo alohantsika izao. Mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandroenatra mba ahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Hitanao ny fiverenana amin'ny endrik'Andriamanitra? Miala amin'ny fahotana. Mandositra amin'ny fahotana. Tsy miray amin'ny fahotana. Dia miazakazaka. Miazakazaka amin'izay asain'Andriamanitra hiazakazahana. Dia mijery an'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy tahaka ny ahoana ilay endrika Jesosy tiako ho tafiny.
tantaky ny ahoana le endriky Jesosy, le toetra ny Jesosy, le fomba ny Jesosy tokony ananako. Raha mety aminao dia ataontsika hitsangana satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zao olona ny foroniko azy ao izy anambara fiderana ao aho. Rehefa miforon'Andriamanitra ianao dia voalohany indrindra tamin'ilay Genesis teo hoe miforonina araka ny endriny. Dikan'izany ilay fanambarana fiderana azy zany dia endrika Andriamanitra mideran'Andriamanitra fa tsy endrika hafa. Voalohany indrindra aloha zany ny endrikintsika dia hovaina, endrika ivelany mihitsy ny tiako tenenina. Le amboary aloha le endrika hoe tena mba tena mireflete an'le olona manam-piadanana fa tsy le miferitrahina dia tena tsy. Aza mieritreritra le olona tokony hiova ianao. Fa raha zany vitan'Andriamanitra foana zany, fa ianao aloha. Ianao tsika hisaotra ny tompo androany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raha zany tokoa ny nambaranao hoe ny olona ny foroninao dia anambara fiderana ho anao. Andran'Andriamanitra te hitoetra amin'izany statut zany zay. Te hitoetra amin'izany hoe statut ahafahanay mitovy endrika aminao. Ampio zay Andriamanitra isan'andro satria eny an-dalana eny mba tena mikasa koa ny fahavalo. Fa fantatray tsara ny tanjony fa ny andrava sy andringana ary anapotika. Fa ny ianao dia anananay fiainana be tabe ny tadiavinao. Hitoeranao mandrakariva ao anatin'ny fiadanana. Ahatonga anay hivoaka ao anatinay le vokatry ny fanahy rehetra. Ampio zay Andriamanitra satria tsy mahavita teny zay. Ampio zay fa tsy afaka manao ininona zay fa ianao no avelanay hikasika amin'ny fiainanay, avelanay anao zay tianao, bahany tanteraka ny momba anay ray manontolo Andriamanitra. Zany no ilainay. Ianao Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainay. Dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Mahazo toerana ary alohan'ny hatongavan'ny pasteur Ihaja ametraka ny tsodrano dia anatanteraka ny fanatikitsika. Fotoanatsika manomboka izao dia efa miverina eny an-tranom-pokon'olona Analakely. Alleluia. Ndao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Tsy ny tranom-pokon'olona Analakely kory ny tsara indrindra. Fa zay ny andaminan'ny tompo antsika dia makany indray tsika. Fa tsy na io raha tsy atonina antsika. Be da be ny teo ao fa tsy atonina ilay izy dia tsy mandeha indray izy. Nefa ny mba tia hita fahatsaran'Andriamanitra koa izy. Eny ny fotoanantsika ny zoma sy ny sabotsy. Dia jereny foana ny fandaminana, ny fandaharana isan'andro. Alleluia. Alleluia. Ngataka ny pasteur Ihaja mba anantona ty tomko. Mety amintsika ve le hitovy endrika amin'Andriamanitra? Azadiny ny croisade etsy soavy masoandro. Fa ho hitanao zany fahazavan'ny masoandro zany. Alleluia. Amin'ny sabotsy silady ariva, mbola misy fotoantsika ny sabotsy maraina, fa avy eo miaraka mankensika ny sabotsy ariva mba afahantsika miaraka amin'ny fiombonana eny soavy masoandro. Dia mino afa afaka daholo tsika. Alleluia. Amen. Tahin Jesosy tompoko. Alleluia. Tahin Jesosy pasteur miam, tahin Jesosy daholo tsika rehetra. Mino fa voatantsika ary vavakantsika mba voatahiry zay teny zay araka ny teny teo hoe ialetsika dia iaraka mivoaka iaraka amin'ny tsy anderery akory. Na hoe iaraka amin'ny papa, mama, namana fa iaraka amin'ny Jesosy. Amen. Amezako azy dia misy an'le hoe ao Matthieu 7:25. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara dia tsy toizaka ny ambiny satria ianao tsara. Manana an'le rakitra tsara ao anatinao. Amen. Amen. Ndao tsika hitsangana ara dia raisiny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ianao ane Jehovah ka iaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao fiadanana. Voatahiry ny fiadananao mandritra nyity tontolo andro ity indray. Ninona mety lalovana dia le rakitra tsara ao anatinao izay nampatsahiviny
fa no ariana tahaka ny endrik'Andriamanitra ianao dia izay no iseho eo amin'ny fiainanao, izay no andravaka ny fiainanao, izay no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainanao, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao nareo. Amen. Tsy adino ny fotoanantsika zany amin'ny zoma ny minitra ny pokon'olona afariny